Trany ary ny fampalalam-baovao nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fotoam-pambolekazo ny teo anivon'ny primature moa no namarana izany tamin'ny alalan'ny fambolekazo izay nitanterahana teny amin'ny toby fambolenjanakazo na station forestière teny Ambatofotsy. Akasia 300 isa manatsara ny tsirony tany, frêne 100 isa manome endrika sy azo ampiasaina amin'ny zavatra maro, kaya 100 isa azo zanatany mahasolo azo sarobidy, eucalyptus 500 isa ampiasaina amin'ny filan'ny mponina amin'ny kitaisin'ny saribô ary koa fanaovana ny trano. Ireo nambolen'ny fianakaviam-ben'ny primature izay nitarihan'ny praiminisitra Jean-Omer Persika androany nandritra ny famaranana ny fotoam-pambolekazo izay nitotsaina tetsy Ambatofotsy. Ny praiminisitra izay nanoro-tsoritra amin'ny mahazava-dehibe ny fambolekazo sy ny fikajiana ny tontolo iainana ary nilaza ny tokony tsy andeferana amin'ireo izay manimba ny ala. Tsapantsika rehetra fa mifampiankina ny fampandrosoana maharitra sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Atambaro ary ny hery mba hikajiana izany fananatsika azo arovana izany mialohan'ny ny anitarana ny ambaindain'ny asa tokony atao rehetra. I Madagasikara ho iaho tery aloha dia ny anjadian'ny doro-tanety hatramin'ny ela io fa miamirongatra izy ankehitriny io fomba ratsy io fomba efa nahazatra ka tokony atao ny fomba rehetrarehetra ahafahana mamongotra izany, ahafahana manentana anareo mpiray-tanirazana amintsika fa tsy mahasoa akory ny fanimbana ny tontolo iainana, ny fandorana ireny bozaka sy ireny ala ireny. Satria ny vokatra izany moa efa fantatsika miakarakaina ny tany ivelomana, mihotsaka ny tanety rehetra manodidina, lasa lavaka ka tsy misy azo antenena intsony. Tsarovana nefa fa vendohan'ny raharan'izao tontolo izao ankehitriny ny fitohizan'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fialana ao anaty fahantrana, ny fahavitantena ara-tsakafo sy ara-ngovo ka ny masona amin'izany moa dia ny angovo izay maharitra na énergie renouvelable. No marian'ny praiminisitra fa ny atiala no mitazona ny 8% carbone eto ambonin'ny tany, ny 9% carbone amilevina anatin'ny tany ary ny atiala koa no sompotra mitahirin'ny carbone be indrindra. Antony hiompanan'ny fikarohana rehetra ny fikajiana ny ala ary nanokanana ny 20 martsa ho andro iraisam-pirenena ho an'ny ala manomboka amin'ity taona ity. Andro izay ankalazaina isa-taona ary fotoana mafisana ny fanentanana ny rehetra ny fikajiana ny tontolo iainana ary koa ny fambolena ny fikolokoloana ny hazo.